Mpianatra malagasy mandraty fianarana tia Chine dia manao antso avo amintsika ray aman-dreny mpitondra fanjakana any an-tanindrazana. Monsieur le Premier ministre, ny gouvernemanta ray manontolo manao antso avo aminareo izahay satria hatramin'izao dia vatsim-pianarana mois d'août 2012 no voarainay farany. Tsika miteny zao nefa efa mois d'août 2015. Efa maro ihany koa ireo mpianatra zay tokony navita fianarana tamin'ity taona ity nefa tsy afaka nanao soutenance nohon'ny tsy fafana nandoa ny écolage tamin'ny université. Efa maro aminay mpianatra ihany koa amin'izao fotoana no miditra hôpitaly marary nohon'ny sakafo tsy zarizary nefa ny vola eo an-tanana zay tsabona ihany koa tsy ampy. Ny visa ihany koa efa lany, ny université nefa tsy manome visa intsony ka dia mangataka izay mba jerevanareo akaiky ny mombanay. Saotra tompoko.